Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Amifalena no iarabanantsika tratra ity alatsinainy fa 20 ny volana Jona ity. Ny mofinaina izay voalahatra ao antsika dia ny bokin'ny Salamo fa 400, Salamo fa 400, andiny fa 420 ka hatramin'ny faharoa amby telopolo. Salamo fa 400, andiny fa 420 ka hatramin'ny faharoa amby telopolo. Vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Hendreny amaroan'ny asanao Jehovah, fa hendrena no nanaovanao azy rehetra. Enika ny zavatra nataonao amin'ny tany. Eny no ny ranomasina sady lehibe ny malalaka. Any no misy zava-mihetsiketsika sy tambo isaina, dia zava-miaina na kely na lehibe. Any no alehan'ny sambo sy ny trozona izay noforononao ilaolao any. Ireo rehetra ireo miandry anao mba omenao anina amin'ny fotoany. Manome ianao dia manangona izy. Manokatra ny tananao ianao dia vokiny soa izy. Manafina ny tavanao ianao dia raiki tahotra izy. Alainao indray ny ainy dia maty ka mody any amin'ny vovoka nanalana azy. Maniraka ny fanahinao ianao dia ary izy, ary manafao ny tarehiny tany ianao. Mandrakizay ny voninahitra Jehovah. Aoka Jehovah ifaly amin'ny asan'ny tanany. Jereny ny tany dia miroro, tendreny ny tanany tendrombohitra dia mitonaka. Riray masonao manamasina anay amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ity Salamo fa 300 ity dia maneho ny fahalehibiazan'Andriamanitra, maneho ny Andriamanitra pahary azy. Anankiray amin'izay toetra hamantarana an'Andriamanitra, maihy azy an'Andriamanitra anatin'ny Baiboly dia izy pahary, anton'ny zavatra rehetra. Tsy hoe loharan'ny mpoirana izao rehetra izao ihany, fa mitondra izao rehetra izao koa, mitantana izao rehetra izao koa, ary mamarana mihitsy aza ny fiainan'izao rehetra izao. Andriamanitra ao amin'ny Baiboly dia nahary izao rehetra izao, ary lehibe noho izao rehetra izao Andriamanitra. Lehibe noho ny asan'ny tanany Andriamanitra. Fa tsy hoe ny asan'ny tanan'Andriamanitra koa no lehibe noho Andriamanitra, fa Andriamanitra dia izao lehibe lavitra noho ny asan'ny tanany, ka afaka mitondra izao rehetra izao amin'ny fahendreny, amin'ny fahazavan-tsainy. Hoy ny bokin'ny Salamo fa 400 ity hoe nasian'Andriamanitra lalàna, nasian'Andriamanitra fahendrena mitondra izao rehetra izao. Raha ohatra ka ao anatin'ny solomason'ny finoana no hijerentsika ny fahariana sy izao zavatra rehetra izao, dia takatritsika mihitsy izany fahendren'Andriamanitra mitondra izao rehetra izao izany. Hoe tsy misy ho azy ny zava-mananaina, tsy tonga ho azy ny zava-maniry, tsy misy ho azy ireo volana sy kintana eny amin'ny habakabaka eny. Ahitantsika fa misy lalàna mifehy azy ireny, araka ny tenin'ny Zoatra Masina hoe misy hariva, misy maraina, misy lalàna, zany hoe dikany misy hariva, misy maraina, misy lalàna zany, misy lojika, misy zavatra mifanesy, misy zavatra mifamatotra, dia hitantsika ao anatin'ny zavaboary zany fahendren'Andriamanitra zany. Zay mahatonga ny mpanao salama hoe ny adala ihany manao hoe tsy misy Andriamanitra. Fa izao ary Andriamanitra mitondra nahary izao rehetra izao. Andriamanitra nampisy izao rehetra izao, misy izao, tsy hoe nisy ho azy fa nisy Andriamanitra. Dia ny andininy fa 520, andramana koa andininy fa 720 sy ny 720 manaraka ny andininy fa 30 dia ahitana ny ataon'Andriamanitra amin'ny zavaboariny, indrindra ny ataon'Andriamanitra amin'ny olombelona. Ataon'Andriamanitra amin'ny zavaboariny, inona ny ataon'Andriamanitra amin'ny zavaboariny? Nahary azy izy, hoentiny amin'ny fahendreny izy, fa inona koa no ataon'Andriamanitra amin'ny zavaboariny na ny olombelona? Andininy fa 20, Andriamanitra dia Andriamanitra manome. Manome ianao dia manangona izy. Ny Andriamanitra ny Baiboly raha afaka mahalala dia Andriamanitra manome. Mahasamihafa n'Andriamanitra ny Baiboly sy ny sampy, mahasamihafa n'Andriamanitra ny Baiboly sy ireo karazana Andriamanitra hafa, ataovy hoe ny hindoisme, ny Andriamanitra ny karana, Andriamanitra ny fampitsampizaka izao, re Andriamanitra eny izao Andriamanitra maka, Andriamanitra maka, Andriamanitra tolorana. Fa ny Andriamanitra ny kristiana dia izao Andriamanitra manome, Andriamanitra mizara.
Zava-dehibe zay toetra hoe Andriamanitra manome zay, ary io tsy lafiny hoe sakafo hoanina na materiel ihany, fa Andriamanitra zay manome mihitsy zay rehetra hahatonga ny olona ho sambatra hatramin'ny zanany lahatokana za de nomen'Andriamanitra mba hamonjena ny olona. Ny toetra manome de toetran'Andriamanitra, ary ho tokony toetra ny olona manana n'Andriamanitra koa ny toetra mpanome. Zay mahatonga ny Paoly manazava ao amin'ny asan'ny apôstôly hoe mahasambatra kokoa ny manome satria toetran'Andriamanitra ny mpanome. Ny toetran'ilay ratsy ny mpandrombaka, ny devolo no mpandrombaka, araka antsika ao amin'ny bokin'ny Isaia mpaminany hoe Andriamanitra miteny hoe tsy misy mandrombaka azo am-pelantanako, iza moa no mpandrombaka, iza ny mpifandrombaka? Lay ratsy ny mpifandrombaka, lay ratsy no mandrombaka. Noho zany dia tsy toetran'Andriamanitra ny mpanome ny mpandrombaka, fa toetran'Andriamanitra ny manome, ary toetran'ny olona manana n'Andriamanitra ny manome fa tsy mpifandrombaka, tsy mandrombaka ny anatanan'ny hafa, tsy mandrombaka zay fahasambaran'ny hafa. Lay ratsy no mpandrombaka sy mpifandrombaka, fa ny mpanompon'Andriamanitra manana n'Andriamanitra de zao olona nataon'Andriamanitra manome. Nahoana ny manome? Satria feno, ny feno ny mahatsapa ho feno no afaka manome, izay mahatsiaro ho feno no afaka manome. Matoa ny olona tsy afaka manome mihitsy zao, mahatsiaro ho banga mandrakariva izy, na de efa feno aza izy de tsy mahatsiaro ho banga, satria ny mahatonga antsika mahatsiaro ho feno de zao satria Andriamanitra ny mameno antsika, satria Andriamanitra ato anatintsika de mahatsiaro ho feno isika, de manjary manana toetran'ny olona mpanome, na manana ny toetran'Andriamanitra mpanome. Manome ianao de manangona izy. Fa ny faharoa de zao, manokatra ny tananao ianao de mamoky soa, de mahavoky soa izy. Afako teny hoe manokatra ny tananao ianao de voky ny soa izy, de zao mizara. Tsy manome ihany Andriamanitra fa zao koa mizara. La hevitry ny teny hoe mizara de zao manome ho an'ny olona rehetra, fa tsy hoe ho an'ny olona ray na roa ihany. Andriamanitra rehefa manome de zao Andriamanitra manome ny olona rehetra, tsy miangatra amin'ny olona rehetra. Torotenin'i Jesoa ao an-tendrombohitra amin'ny toko 15 ka hatramin'ny toko 17 dia anazavany an'izay manao hoe io Andriamanitra io de zao mampipozaka ny masoandro na amin'ny ratsy fanahy na amin'ny tsara fanahy. Zany hoe Andriamanitra mizara, mijery na dia ny zavaboary tsotra aza, ny biby, ny zava-manan'aina, ny zava-maniry, reny de jeren'Andriamanitra. Izaran'Andriamanitra ny fahasoavany, omen'Andriamanitra rivotra madio, rano, masoandro, hafanana. Zany rehetra dia ilainy ny zavaboarin'Andriamanitra. Andriamanitra de zao Andriamanitra ny Baiboly, Andriamanitra tsika de Andriamanitra mizara, mitsinjo madinika indrindra amin'ny zavaboariny, na dia ny vitsika aza de hitan'Andriamanitra. Ny kely noho ny vitsika aza, ny mikroba, ny zava-manan'aina unicellulaire kely tsy hita amin'ny mason'olombelo reny de zao Andriamanitra manome azy aina. Ny afaka malala ny toetra mizara, ny toetra mijery ny hafa dia toetran'Andriamanitra. Ny toetra mitsinjo ny fiainan'ny hafa de zao toetran'Andriamanitra. Fa ny fahatelo dia andininy fasivy, manafina ny tavy ianao de raiky tahotra izy. Andriamanitra manafina ny tava, ina dikan'izany? Mitaiza, manitsy, mamboatra. Andriamanitra koa afaka manala de tsy hoe manome fotsiny de mampianta amin'ny olombelona, mampianta ny zavaboariny, mizara de mampianta azy, mahatonga azy ratsy taiza, tsy zay Andriamanitra. Fa Andriamanitra koa mitaiza, zay le hoe manafina ny tavany Andriamanitra, mitaiza Andriamanitra, manitsy Andriamanitra mba tsy ho mpanara-po amin'ny ratsy ny olona, na ny zavaboary mba mitaiza ny mpanompony Andriamanitra mba hahatonga azy hitrondra tena tsara. Andriamanitra tsy hoe mampianta ny mpanompony, fa Andriamanitra de zao koa mampifaly azy, mampianta azy amin'ny lafiny tsara, fa zao tsy mampianta azy amin'ny lafiny ratsy. Tsy mijery ny olombelona fotsiny ao anatin'ny faharatsiana Andriamanitra, fa manitsy azy, mitrapoka mihitsy ara, mitaiza, mamboatra, zay le hoe manafina ny tavanao ianao de raiky tahotra izy. Raha tsy ao anatin'ny zavaboary ny tahotra an'Andriamanitra de zao tsy mihitsy mihitsy izy. Raha tsy ao anatin'ny olombelona ny tahotra an'Andriamanitra de zao tsy mivoatra izy, tsy metsara izy. Afako anankiray am'izay ambara amin'ny bokin'ny Salamo, io Andriamanitra mitaiza antsika io. Salamo 120 mazava miteny manao hoe ny tsorakazonao sy ny tehinao ireo no mahafatahotra. Le tsorakazo sy tehina inona ny heviny? Mitaiza, manitsy, mitrapoka, mamboatra. Afako
enganena ho tsapanao fa any Andriamanitra tsika de Andriamanitra manitsy atsika ampitiavana, manitsy atsika ivererantsika ho aminy, mitaiza atsika mba hitoerantsika mandrakariva amin'ny fahasoavana. Noho zany de manan'Andriamanitra tiatsika isika, tsy mamelona sy mikarakara ihany fa Andriamanitra mitaiza sy manitsy. Fa hoy ny andininy faha 8 ihany manao hoe alainao indray ny ainy de maty izy ka mody any amin'ny vovoka nanalana azy. Andriamanitra de zao koa mitondra ny olona ao amin'ny fiainana mandrakizay. Anankiray am'izay mampiavaka ny testamenta vaovao am'izay boky hafa rehetra de zao ny fanazavana fa misy ny fiainana mandrakizay. Marina fa fiavahana hafa de miresaka fiainana ambadiky ny fahafatesana, fa samy hafa am'izay fiainana ambadiky ny fahafatesana ambaran'ny Baiboly mihitsy. Tsy hoe ity tany ity ihany ny amboarina na zavatra ny eto fiainana eto tany ihany no mitohy, zavatra hafa mihitsy ny fiainana mandrakizay, lanitra vaovao izay honenany mpino. Dia eto Andriamanitra manome toky fa ny olombelona ry havako malala de mamatana fiainana mandrakizay. Rehefa anarin'Andriamanitra, ahitsin'Andriamanitra, miverina amin'ny finoana de aparantenain'ny tompon'ny fiainana mandrakizay. Afako Paoly manao hoe mandalo ozy fiainana zao sy ny filany fa manao ny sitrapon'Andriamanitra ny maritra mandrakizay. Izay kelezantsika aina amity asa fanompony ity, izay hiaretatsika amity asa fanompony ity. Ndraindray misy fotoana ahatsiarovantsika hoe mafy ange zany asa fanompony zany. De zao ny toko atsika de ty satria tsika mandova fiainana mandrakizay, satria omen'Andriamanitra fahafahana ny amin'ny Kristy Jesosy hiditra ao am'zany fanjakan'Andriamanitra zany andova fiainana mandrakizay. Fa ny toyiny eo mandiny ny 10 de zao maniraka ny fanahinao ianao de ary Andriamanitra koa de zao maniraka atsika. Andriamanitra maniraka, zany hoe Andriamanitra mampanao zavatra atsika. Andriamanitra mampanao, eo moa zany ny fanahin'Andriamanitra nataony aty anatsika de ary de misy isika fa Andriamanitra mihitsy de Andriamanitra mampanao zavatra atsika. Raha tsy hampanaovan'Andriamanitra zavatra isika tsy hisy ivy ny fiainantsika. Fa ny olombelona de nataon'Andriamanitra hiasa, ny mpino de nataon'Andriamanitra ho irany ety amty tany fandalovany ity, irany hijoro vavolombelona, irany hanompo, irany mba hanao zay tsara. Toetran'Andriamanitra de zao Andriamanitra mampiasa atsika. Na de tsy tanteraka ary sika, na dia angady mondo tsy matapakahatra ary sika indraindray, na dia tsy mahefa arak'izay mety hoetritsika sika de zao maniraka atsika ihany Andriamanitra. Satria mahatoky atsika izy. Rehefa ampitoeriny ato anatintsika ny fanahiny de zao mahatoky atsika Andriamanitra. Itsika mpanota itony tsy tanteraka de zao itokisan'Andriamanitra. Satria nahoana? Satria ampitoeriny ato anatintsika nge ny fanahiny. Tsy le itsika mpanota nge no hitan'Andriamanitra. Raha itsika mpanota no hitan'Andriamanitra de fahatezeran'Andriamanitra no miatra amitsika. Fa tsy itsika mpanota no hitan'Andriamanitra, fa ny fanahiny ato anatintsika no hitan'Andriamanitra. Ary io fanahiny hitany ao anatintsika io de mahatonga atsika matoky. Ary irahiny sika mpanaovany zavatra, irahiny sika hijoro vavolombelona. Zay mahatonga amin'ny Paoly teo amin'ny afatrany manao hoe za de misaotra an'Andriamanitra mihitsy, misaotra an'io Kristy Jesosy tompo io fa nitendreny nitefeny namboariny de nataony mahatoky mba afaka hanompo azy. De afaka manala zava-dehibe zany ny Andriamanitra tsika de zao Andriamanitra mahatoky atsika, tsy misalasala mihitsy, tsy ao anatin'Andriamanitra mihitsy ny fisalasalany am'izay fiainantsika, fa Andriamanitra mahatoky atsika izy de maniraka atsika. Raha tsy nitokisany tsy meny fahefana. Zay mahatonga azy miteny manao hoe, mahatonga Jesosy miteny manao hoe indro aho maniraka anareo, itokisany Jesosy isika de omeny fahefana. Ary ny olona itokisana mendrim-pitokisana no mena fahefana. De afaka malala aoko tsapanao fa Andriamanitra tia atsika, de Andriamanitra manome anao fahefana mba hijoro vavolombelona. Fa ny farany dia amin'ny 10 io izy manao hoe mana vao ny tarehiny tany ianao. Ny Andriamanitra tsika koa de zao mana vao. Indavy nataon'Andriamanitra amitsika teo, manome izy, mizary izy, mitaiza sy manitsy izy, manomana fiainana mandrakizay izy, maniraka atsika, mampiasa atsika izy, ary ny farany de zao mana vao izy.
Raingatsika ravako malala eny ampanaovana ny asa fanompony io eny ampijokona vavolombelona eny amin'ny toeram-piasana amin'ny toeram-pianarana eny amin'ny alentsika eny menjery ndraindraitsika menjery ndraindraitsika lava iza ny manarina atsika tsy ny tenatsika fa Andriamanitra ny manavao atsika Andriamanitra mahatonga atsika olom-baovao isan'andro anankiray amin'ny asan'ny fanamasina ao anatintsika de zao fanavaozana fanamasina de atao hoe fanahiny fanavaozana fanahiny fiavaozana tonga olom-baovao isan'andro izy rangahy Martin Luther ny teny manao hoe ny mpanompon'Andriamanitra kay de zao hoe marina isan'andro mibebaka isan'andro havaozana isan'andro isika no havaozan'Andriamanitra ao amin'ny boky fitomana de misy ny teny mihitsy manao hoe vaovao isan'andro ny famondrampon'Andriamanitra vaovao isan'andro ny fitiavan'Andriamanitra zany afaka malala ny toetran'Andriamanitra zay asio ny mpanao salama eto izao manavao izy tsy mpanimba Andriamanitra fa manavao mahatonga atsika ho vaovao isan'andro zao andro voalohany andehantsika andro faharoa satria alatsinaintsika anio am'izao andro voalohany na amin'ny andro fiasana izao na koa andro faharoa amin'ny herinandro alatsinainy dia matokifa Andriamanitra bary eo aminao mandrakariva Andriamanitra manome toky fa hanome anao izy hitaizanao izy hizara izy hanitsindianao izy ary hampahery anao hampiasa anao de mandehana aza amin'ny fanetretena mandehana amin'ny fifaliana ary aza misalasalany amin'ny fitiavan'Andriamanitra anao fa ny Andriamanitra ao tsy hanary anao na rahovina ivavaka sika tompo am'zoronao zay ny amin'ny teninao zahay mampahery anay fa Andriamanitra manome anao Andriamanitra mizary anao Andriamanitra mitaiza anay sy mampiorona anay amin'ny finoana ianao ary havaozanao zahay ampiasainao zahay ty herinandro ity tompo am'izao alatsinainy zao mangataka ny fitahinao zahay arovy toano ampaherezo aza manafina ny tavanao aminay ary ampanao zay sitraponao zahay fa tafioery kosa tompo tafifaliana tafifanambinana de vavakizay ho an'ny tokantrano anisam-batan'olona manaraka zao mofinainy zao Andriamanitra ampaherezo havaozy ny herin'ny tsirairay avy anompony anao am'izao vanim-potoana sarotra mahabe fanahina zao havaozy ny herin'ny tsirairay hifikirany aminao Andriamanitra fa ao aminao ihany no misy ny fiaina de tononona aminao amin'ny tokantrano tsirairay tononona amin'ny mpanomponao tsirairay Jesoa ny fiadahana sy ny fifaliana amen